Izay ny amin'ny vaovao fa manana ny toerana eto amintsika ny fambolena lomotra na alga, indrindra fa afaka manome asa betsaka hanatsarana fidiram-bola ny mpanjony izany. Noho izany indrindra dia notontosaina tany Toliary ny 4 sy ny 5 Mey lasa teo ny atrikasa nasionaly izay tafiditra indrindra amin'ny ezaka ampivoarana ity sehatra ity. Vola Ravoavy sy Tsira Kotoarison. Sia Piarina afaka manome asa betsaka hanatsarana ny fidiram-bolan'ny mpanjono ny falombolena lomotra na alga. Tsy mitsaha mitombo mantsy ny filana ity akora ity eo amin'ny sehatra iraisam-pireneny. Afaka trandrana eto Madagasikara ity sehatra ity no isika manana sisin-dranomasina midadasika ary mahafeno ny fepetra anatanterana ny famokarana lomotra. Manatanteraka ezaka ampivoarana ity sehatra ity ny Ministeran'ny Harena Anaty Rano sy ny Jony. Tafiditra amin'izay ezaka izay ny atrikasa nasionaly izay notontosaina tany Toliary ny faha-7 sy ny faha-5 ny volana Mey lasa teo. Izy io de relance les filières algues. Ahoana moa no relancena izy io? Relancena satria hita fa ahitany communauté tombotsoa be dia be mihitsy ary afaka manafaka ny fahasairana ny communauté aza satria tsy feno amintsika zany fa efa misy any mpanjony efa mivadika manao mpamboly lomotra. Sehatra ray ahitany olona rehetra tombotsoa mba hampakarana ny fari-piainany ireo tantsaha izay ataoko hoe efa misy fermier villageois na fermier marin zany no azo amolana. Asa mora fehezina ary azo mbola haingana ny fambolena lomotra. Ny vehivavy no tena manao ity asa ity. Mbodisoa izao ohatra dia nanatanteraka ny asa fambolena lomotra nanomboka ny taona 2012 any Capesta Antala. Ao anatin'ny fikambanana algony tenany ary mamarotra ny vokatra amin'ny orinasa Naturalg. Anatin'ny atrikasa tany Toliary ny momba ny teknika sy fikarohany ary ny olana amin'ity famokarana ity. Ankoatra izay nitolorana sertifikat amin'ity fotoana ity ireo teknisianina voanahazo fiofanana manokana momba ny fambolena lomotra.